Saviorako, Alleluia, Jesu Kristi Tomboso, Alleluia, Matine favelona, Alleluia, Miradi muluna, Alleluia. Ho aminareo ry havana fahasoavan'i Kristy le fananganana matsy fiainana izay nandresy ny fahafatesana ary raha tsika mankalaza n'Andriamanitra ray zanaka fanamasina amin'izao aladin'ny Paska 9 Aprily 2020 izao. Miarahaba antsika rehetra no men'Andriamanitra ny Paska ary indrindra tserovantsika fa resin'i Jesosy Kristy ny fahafatesana ary zany imbonantsika amin'izao fampivavahana, imbonantsika amin'ny lohalevitra hoe ny herin'ny fitsanganan'ny mino. Fampivavahana ihany koa irahantsika amin'ny Fotoampivavahana Foibe sy ny mpanatanteraka ary ny FJKM Ambatomaro Fehizoro. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Irahantsika mankalaza sy misaotra ny tompo fiterana azy amin'izao andro Paska izao. Ny salamo fa 120 fakitsika ny andininy rehetra ary fizay dia ny hira fa 120 ataontsika ihany koa ny andininy rehetra. Aoka iaraitsangana fiangonana hame voninahitra an'Andriamanitra. Amin'ny fiarahantsika ary mamaky sy manonona ny salamo fa 120 naran'ny tompo manao hoe: manompo masotenimohitra aho, avy aiza ny famonjenay, ny famonjenay avy amin'ny Jehova, mpanalanitra sy ny tany. Tsy mahavena ny ampozotra neny tongotra aho, tsy horendrana neny mpiaranao. Iny tsy natorona rendrana mpiarano Israely. Jehova no mpiaranao, Jehova no fianofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mahameranao no miazo, na ny volana no mialina. Jehova iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny ary voananao izy. Jehova iaronao mampivoaka na miditra, hatramin'izao mpamakazay. Amen. Di
afakisika isaoranay ianao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay nandresy ny fahafatesana nanome anay izao Paska 2024 izao. Hatsiarovanay tokoa ny fijalianao ary ny fahafatesanao kanefa ny fandresenao mezinezina nandresy ny fahafatesana. Ianao ny orenan'ny finoanay Jesosy Kristy ilay fananganana matsy fiainana. Ianao ny orenan'ny toroteninay Jesosy Kristy eo. Ianao ny orenan'ny fiainanay dia ny fiainana mandrakizay. Hatsapanay fa ianao rery ny mpamonjy ary ianao rery ny famonjena azo antoka hananay ny fanantenana na ny tamin'ny lasiny ankehitriny na ny ho avy. Endre ny fifaliana fiangonana maneran-tany makalaza manome voninahitra anao satria na dia miatrika zavatra santo aza ny fiangonana airesinao ny fahavalo farany dia ny fahafatesana zany ka zany nasainay milaza hoe ry fahafatesanao aiza ny herinao aiza ny fandronanao. Misaotra Jesosy Kristy eo noho ny famonjena nomenao anay, noho ny fiadanana nomenao anay, ary noho ny fitiavana sy ny finoa nomenao anay, ary zany anko nanamasinanao anay rehefa matoky ary miaraka aminao izay. Tompo tianay eo makalaza anao zahay ary misaotra anao hoe manatrehanay amin'izao fotoana izao hatsapanay fa vela eo amin'ny fiainanay ianao, vela eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ianao, vela eo amin'ny fiainan'ny firenena ianao, ary ianao ilay velona mandrakizay zay tsy laitra amin'ny fahafatesana faharoa intsony. Amin'ny anaranao Kristy ilay mpamonjy anay no angatana izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo fiangonana. Henotsika riavana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izay dia ny hira fa 700 ny andinin'ny voalohany sy faharoa no hirahantsika. Naran'ny tompo nenotsika ny sitrapon'Andriamanitra ankehitriny. Fa nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana sika dia tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Fa fantatsika fa nitoetrantsika taloha dia niaraka nombonina tamin'ny hanombana ny tena ny ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony fa izay fa maty dia afaka tamin'ny ota. Ary na raha maty tamin'ny Kristy isika dia mino fairabelona aminy koa isika. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay manderaka ny lalana Jehova. Sambatra izay manantona ny teny fahavolomeny ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ah
manoloana zany sitrapon'Andriamanitra zany ry havana dia mahatsapa tsy tanteraka ary tsy nahalavorary ny sitrapon'Andriamanitra isika. Ndeha hiaraka hivavaka isika iekeloka ary ao aorianan'ny mivavaka fifonana dia ny hira fa 770 andininy voaloha faharoa faefatra no ataontsika. Hiaraka hivavaka isika. Soranainao Andriamanitra no fotoana omenao anay ankehitriny, ahafahanay mibanjina an Jesosy Kristy ilay maty nefa nindresiny fahafatesana. Manoloana ny sitraponao dia mahatsapa tsy tanteraka izay tsy nahalavorary zany sitraponao zany. Na tamin'ny teny, na tamin'ny asa, amin'ny toetra, na miseho na ny miafiny, mangataka izay Tompo, mamindrafo aminay. Efa resinao tokony fahavalo farandeny fahafatesana, ary resinao ny ratsy rehetra, ary zany fanamasina, fanamahena nanganao tamin'ny maty zany, zany nomenao anay. Kanefa mandrakariva matahotra zay, kanefa mandrakariva manaraka amin'ny fanao zao tontolo zao zay, kanefa mandrakariva tsy samy jorovavolombelona aho zay. Mamindrafo aminay Tompo, mamelany elokay, diovy amin'ny ranao zay. Aoko vita fihavanana aminao zay, ka rikoriko eo masonay ny fahotana rehetra, ka andavana izany tsy hamerenanay intsony, satria Andriamanitra velona ny tomponay, ary maty nefa ndraisin'ny fahafatesana, nividy anay lafo tamin'ny ranao Jesosy. Tompo, tsy ho anay ihany nangatanay fifonana ny famelan-keloka, fa mangataka izay amin'ny fianakavianay naiza naiza misy azy reny, na ny ray aman-dreny na ny zanaka na ny ray tampoa. Mamindrafo Tompo, havela ho eloko izy reny, mety variana amin'ny fanao zao tontolo zao, manadino ny teninao, ary tsy zava-dehibe amin'ny akory, zany fahavelomanao ny famonjena nataonao Jesosy. Tsy ho an'ny fianakaviana ihany, fa ho an'ny fiangonanao. Mamindrary foe, havela ho eloko ny fiangonanao maneran-tany, eny eto amin'ny firenena Madagasikara misy anay. Mamindrafoa amin'ny vahoaka kristianina rehetra izay mpanaradianao, ka tsy natanteraka ny sitraponao. Tompo, maneniny zay, manakiovanao ny sitraponao, ary tsy ho an'ny fiangonana ihany, fa ho an'izao firenena nomenao anay zao, dia Madagasikara. Mamindrafo Jesosy, havela ho eloka ny firenenay, na ny mpitondra isan'ambaratonga, na ny vahoaka malagasy rehetra. Mamindrafoa, mibebaka zay, mangataka ny fitahipana sy ny fahasoavanao sy ny famelan-keloka avy aminao. Jesosy Tompo, mba tena mibebaka marina zay, matoky sy marina ao tena mamela anay, ary zany ankehitriny anampanahevitra hanao ny sitraponao, hanaraka anao Jesosy Kristy, ary ianao novely eo amin'ny fiainanay manomboka izao. Tsy izay tsony no velona, fiainao novely eo amin'ny fiainanay. Dia soranay anao Jesosy Kristy eo, ny andro sisombola omenao anay, afanay mijoro vavolombelona, hanehonay ny hery ny fitsangananao amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Kristy eo, lay maty nefa ndraisin'ny fahafatesana, no angatana izany vavaka izany. Amen.
milalo amin'ny tompo rehefa mibebaka marina tokoa isika matoky sy marin'Andriamanitra mamely any fahotsatsika aoka iretsangana amin'ny fiangonana eny teny famelan-keloka omeny tompo atsika aorinan'izay dia nira 8:112 no ataotsika enoy ary ny teny famelan-keloka omeny Jesosy anao ankehitriny minarany tompo manao hoe ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy tsy manan-kery amin'ny tsony ny fahafatesany fa ny amin'ny hafatesany dia maty ny amin'ny otany indray mandeha izy fa ny amin'ny havelomany kosa dia vela ao an'Andriamanitra izy ary ako tahaka izany koa ianareo ka ny tenanareo dia ataovo efa maty ny amin'ny ota fa vela ao an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy voavela ny elokareo no ny anara-masina miderany tompo amen. Sambatra liona izay voavela eny sy voasarona ny fahotana sambatra liona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy filakafanany amen. Kariavana samanambarany finoany dia raha antsika manonona ny fanekem-pinoana apostolika fiombonantsika ny fiangonana kristianina maneran-tany manao hoe minan'Andriamanitra ilay fotoana taranaraka sy ny tany ao ary mihinan Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tompontsika izay nitorotona tamin'ny fanamasony nateraka ny Virjiny nitsara tamin'ny tokolato lombona tamin'ny fizareny maty kanalevo nita tany featsika nitsara tamata amin'ny afifatelo niaraka hoendanjo nipetraka fan'Andriamanitra Kristoa avy amin'ny vinitsara veta sy ny maty miny fanamasina ao fiangonana masina ela zao tontolo zao fiangonana ny olona masina ny famelan-tena fitsangana-tena maty ary fiainana mandrakizay amen. Petraka ny fiangonana. Fa le miarabantsika rehetra miavana ny meny Jesosy Kristy zao andro Paska alahady 8 Aprily 2024 zao velona Jesosy Kristy tompontsika. Isorantsika n'Andriamanitra ireo mpanompon'Andriamanitra ny rany antanteraka zao mpampavany zao ary ny vaovao tsara fantatsika riavana sotratsika mambavaka amin'izao volana Aprily zao sy ny volana May ny Foibe FJKM dia amin'ny laroby 12 Aprily ka hatramin'ny 9 Aprily dia ny fivoriam-penekitra Foibe larina faefatra taona synodal lehibe fa 9 izay nitanterahana tany Sambava ary ny 10 ka hatramin'ny 14 May dia synodam-pinoana izay tantarahana any amin'ny synodam-maritany Amoromania Hambositra etsika mambavaka ireo fotoana rehetra ireo ary ny ansampana sy ny sampanasa na sekoly dia ny sekoly indray dia manomboka ny 420 ka hatramin'ny 30 izay mitoy amin'ny fitokanana sekoly any Ampania dia ny andron'ny sekoly FJKM tanterahana any Toliary
nasodaparitany toliary vaovao eo atapy-tanàna ny toliary nanatanterahana izany ary ny mpampianatra sekoly alato kosa manerina ny FTV-FJKM dia anatanteraka ny fifampihofanana izay ho tanterahana amin'ny sodaparitany Mangoromoramanga ny amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 volana Aprily zao dia tanterahana amin'izany koa ny fankalazan'Andriamanitra no ny taonjobelon'ny sekoly alato voabe feno 50 taona izany. Dia ho an'Andriamanitra ihany voninahitra ho antsika kosa ny fahasoavany. Iroso ny amin'ny rakitra sika ariavana tsarovo mandrakariva sy mamia fifaliana no ankasitran'Andriamanitra ao anatin'ny fanaovana ny rakitra izay ho tatazana izay aterina ety anoloana dia ny atokopira eto an-toerana no hanatanteraka izany hira izany. Ianareo diakonina kosa hitarika ny fiangonana manatitra ny fanatitra ety anoloana.
tsika sady manao nira fanampiny faina amby 20 andininy voalohany ihany. Ivavakisika soranainao Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy ny fitahim-panahy rehetra nomenao anay. Menao anay tokoa ny zanako latokana hamonjy anay ary menao mahay miampoany miaraka andraiky ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay. Hananay fiainana sady fiainana be dia be aza amin'ny fahasoavana menao zany Tompo. No anoloanay tokoa azo fanatitra izao anao. Ary indro avozonay koa ny fanoloran-tenanay ho anao Jesosy Kristy. Ary tsy izay tsony velona fiainao velona eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy anay no angatana izay mbafaka izany. Amen. Petraka ianareo ry havako. Tonga eo amin'ny fotoana fahakalazana ny tenin'Andriamanitra sika. Ny hira fa 7:7 sy faharoa ataontsika dia hiroso ny amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora ny tompon'anjara amin'izany. Miarabatsika tanora sy ankizy rehetra riavana mahatratra ity Paska 7-20 ity finaritra indrindre. Dia mangataka atsika tanora sy ankizy ary hitsangana isika hivavaka. Jesosy Kristy zokin'ny tanora sady tompo sy mpamonjy anay rehetra ianao. Faly be ny fonay mahatratra ity andro Paska ity. Iainanay sy ahatserovanay ny fitsangananao avy tamin'ny toerany maty ary anangananao koa ny fiainanay. Dia faly izay fa tsy diso anjara koa ny amin'izao fotoana maraina izao dia mankasitraka indrindra voninahitra dia ho anao rery ihany ary amin'ny anaranao ihany koa ny ivavahanay toy izany. Amen.
afaka mipetraka ianareo ry havana. Dia satria tsika tamin'iny herinandro iny a dia nandia ny herinandro masina ary ny ainantsika moa zany a ny amin'ireo lalana izay diavin'i Jesosy teo ampamaky vakina ny amin'ny fanatanterana ny famonjenantsika. Amin'izao Paska izao a dia andeha ho raisitsika ny filazantsara araka ny Lioka toko 7:20 dia ny andininy a 9:70. Filazantsara araka ny Lioka toko 7:20 dia ny andininy a 9:70. Rehefa hitanareo zany a dia ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ka nanao taminy hoe efa voasoratra hoe ny tranoko dia trano fivavahana fa ianareo kosa nanao azy ho 𝙃𝙤𝙑𝙤𝙬𝙗 𝙃𝙤𝙑-𝙁𝙗. Amen. Dia iray arak'izay nambara teo hoe ny ainan'i Jesosy nandritry ny herinandro masina ny amin'izay fidirany tao amin'ny tempoly. Jesosy zany a rehefa mijery ny tempoly a niditra tao amin'ny tempoly dia hoy izy hoe ny tranoko a dia atao hoe trano fivavahana. Fa ny olona koa manana ny fijeriny ny amin'ny trano fiangonana ny trano fivavahana dia hoy izy tamin'izany hoe fa ianareo kosa nanao azy ho 𝙃𝙤𝙑𝙤𝙗. Maro zao a atsika ankizy sy tanora rehetra rehefa tia ampiangonana tsika dia misakafo ny ataontsika dia mitondratondra zavatra dia mihinan-kanina. Dia zao no afatra ao antsika izay tia mihinan-kanina sy mitsaingotsaingoka tia ampiangonana. Ny tranoko atao hoe trano fivavahana fa ianareo kosa manao azy ho restaurant. Dia tsy fanaovana tsy restaurant zany ty, tsy trano fisakafoanana zany a ny tranon'Andriamanitra fa trano fivavahana. Dia misy koa amintsika rehetra, tsika tanora sy ankizy rehefa tonga tia ampiangonana dia varintsika lalao telefona. Tsy fantatra izay jerentsika ao anatin'io. Dia izao indray ny afatry ny tompo amintsika amin'izao Paska izao. Ny tranoko atao hoe trano fivavahana fa ianareo kosa manao azy ho cyber. Dia aty tsika manao Facebook dia minao dia mikakakaka ao dia afatra ao antsika zany. Fa betsaka ihany koa ny miaritory amin'ny alina. Dia rehefa tonga tia ampiangonana dia matory ny ataony dia miala sasatra. Dia izao indray zany ny tenenin'i Jesosy amin'izany. Ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana fa ianareo kosa manao azy ho trano fatoriana. Ohatrany hoe miditra chambre zany ianao. Dia ampaherezany tsika ary indrindra ny fimonomononana. Aty zany dia mitabataba koa ny ankamaroany na ny ankizy na ny tanora. Dia izao indray ny afatry ny tompo. Ny tranoko atao hoe trano fivavahana fa ianareo kosa manao azy ho trano pokon'olona satria mitabataba monomonona. Dia indrindra moa zany izao mandroso ny teknôlôjia dia atao daholo izao zavatra rehetrarehetra dia mandindisy mialatsiny midainsidinsa na dia fandihany amin'izao tontolo izao aza dia lasa tafiditra tia ampiangonana. Dia izao indray zany no afatra ao antsika. Ny tranoko atao hoe trano fivavahana fa ianareo kosa manao azy ho trano fandihizana. Dia tena hitantsika tokoa indraindray fa tsy voafezany dia izay atao aty ampiangonana izany. Ary tsy izany ihany fa betsaka ny olona ny miady mitsitokotoko aty ampiangonana ary hita moa zany eo amin'ny fiainan'ny tanora sy ny ankizy amin'izao fotoana izao dia tsarovy ary tsarovy ry zandry zanaka isany. Fa ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana fa ianareo kosa manao azy ho tatami. Fa satria dia miady tsika dia tsy mifankaty. Dia afatra ao antsika rehetra zany a amin'izao fotoanany Paska izao hivavaka isika. Mankasitraka indrindra Jesosy ny amin'izay ampatserovana ao anay a ny asy ny trano fivavahana ka tena tsaronay tokoa hoe miaona aminao zahay rehefa miditra amin'itony trano fiangonana itony ary dia misokatra ho anao ny fonay. Dia amin'izao fahatanorana sy amin'izao fahazazana izao a dia aniry ao am-ponay izany noho ny anaranao no hivavahanay toy izany. Amen. Ataontsika ry havana ny hira fanampiny fandimy milohan'ny vavaka sy ny famakiana soratra masina ataon'ireo mpanompon'Andriamanitra fandimby ho araka izany. Hira fanampiny fahadimy no ataontsika izao.
mandravaka isika. Ry Andriamanitra tomponay eo, misaotra anao izahay amin'ity maraim-baovao ity, hahatsiarovana ny andro Paska, andro mpifaliana, feno fanantenana ho anay satria fandresen'ny finoanay ny nandresenao ny fahafatesana ho fanavotana anay. Tsaroanay itona ny teny apôstôly manao hoe haratsina tsangany Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny fononareo. Ankehitriny indray eo dia tonga ny fotoana ampitombonay ny finoanay anao amin'ny alalan'ny teninao sy ny toriteny. Koa raha maki ny teninao izahay dia mangataka ny fanainao masina mba hitaridalana anay. Ary indrindra hitoetra ty anatinay, hahaizanay mamaky ny teninao, ary hahaizanay koa mitadidy izany teninao izany. Dia tario ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra anay, ny fanainao masina hitarika azy amin'izany, ka hametraka eo am-bavany ny teny ampy sy sahaza ho anay amin'ity maraina amin'ny Paska ity. Tompo, sakafo ny masom-panahinay, azonay tsara ny hevitry ny hery ny fitsanganany Tompo. Dia mitenena Tompo fa miaino izay mpanomponao, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay makina ny teny soratra masina isika ankehitriny, sokafy ny baibolinareo ao amin'ny Osea. Osea toko 9, atombokantsika amin'ny andininy voalohany ka hatsahatra amin'ny andininy 10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Andeha hiverina ho amin'i Jehovah isika, fa izy no namiravira ary izy ihany no hasitrana antsika. Izy no namely ary izy no ameny ferintsika. Rehefa afaka indroandro dia ho velominy indray isika, ary amin'ny andro 7 dia hatsanga no veleo anatrehany isika. Dia aoka halala, eny, aoka hiezaka halalan'i Jehovah isika. Matoky toy ny maraina ny fimpisahany, fa ho avy amintsika toy ny ranonorana mivatravatra izy, sy toy ny farahorana izay mahavoto ny tany. Amen. Mbola hotoizantsika ny fiainona ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Luka toko 420. Luka toko 420 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 12. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny, ary hitany fa indro ny vato efa voakidiny ala tamin'ny fasana. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny vaton'i Jesosy Tompo. Raha mbola very hevitra ny amin'izany izy, indreo nisy roalahy niseho taminy ny tafitafiana manelatrelatra. Ary noho ny natahotra izy ka niankohaka, dia hoy izy roalahy taminy, nahoana no atao maty no itatavanareo ny velona? Tsy ato izy, fa efa nitsangana. Tsarovo ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilea hoe, ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota, ka ombona amin'ny hazo fijaliana, ary hitsangana amin'ny andro 7. Dia nahatsiaro ny teniny izy, ary ny verina ny ala tamin'ny fasana izy. Dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny 12 sy ny namany rehetra. Teo Maria Madelena sy Joana ary Maria reniny Jakoba, ary ny vehivavy sasany izay efa naman'ireo koa, dia nilaza izany tamin'ny apôstôly. Nefa natao no arirarira foana izany teny izany ka tsy ninoa. Fa Petera nitsangana dia niazakazaka nakany amin'ny fasana, ary niondrika izy ka nahita ny lambapaty mipetraka mitokana. Dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay efa tonga teo. Amaranana ny famakiana soratra masina ry havana izay voarakitra eo amin'ny epistily ho an'ny Filipianina toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 12. Filipianina toko 7 andiny 12 voalohany. Rehefa hita izany dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Farany ry rahalahy, mifalia ao amin'ny Tompo, tsy
tsy manahiranay ny manoratra teny averina fa mahatsara anareo izany. Tandremo ny tenanareo amin'ny ambo, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin'ny voakilemy. Fa isika no voafora izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary manao an Kristy Jesosy ho reharehantsika ka tsy mitoky amin'ny nofo. Kanefa mba manana izay itokiko amin'ny nofo ihany aho. Raha misy olona hafa manao itoky amin'ny nofo, mainka fa izao. Fa voafora tamin'ny andro fahavalo aho, avy amin'ny fototr'Israely, dia avy amin'ny firenen'i Benjamina. Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho, ary araka ny lalàna dia fariseo. Araka ny zontom-po dia nanenjika ny fiangonana. Araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanantsiny. Nefa izay azoko tombony dia nataoko fahatyantoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Eny tokoa fa ataoko fahatyantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fivoarany hatsarany fahalalànan Jesosy Kristy tompontsika, izay niaretako ny fahatyantoka ny zavatra rehetra, ka ataoko taimboraka ireny mba azoko an'i Kristy. Ary mba ho hita eo aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna, fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy, dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Eny, mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliana ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany, raha mba misatra tsarako ny fitsanganana amin'ny maty. Ray Masino, manamasirana ny fahamarinana, miverina amin'ny fahamarinana. Amen. Ataontsika eo mpitsanganana hitsinana ny afatr'Andriamanitra izay entin'ny Andriamantoa filohan'ny FJKM, Dr. Andriamasoa Mipitandrina, ny hira 2:7 sy 2. Hivavaka sika riavana. Jesosy velona tokoa ianao. Ary ny mpilo kristianina manerana ny tany dia mahatsiaro manokana izany amin'ny andro Paska ity. Indreto izay miombona amin'izy ireo koa. Ao anatin'izany fankalazana lehibe sy mihezinezina izany. Mety tsy te hiaino izany izao tontolo izao. Mety tsy te hafantatra izany izay tsy kristianina tahaka anay. Saingy tsy manova na inona amin'ny hely ny fitsanganana amin'ny maty izany. Ary tsy mahakasika koa ny finoanay sy ny fifalianay. Ary faly izay mihaona aminao Andriamanitra velona ka miteny sy mampiteny koa, dia mitenena ary le tompo. Ka ny fanahinao masina, ilay fanahin'ny fahamarinana hitarika anay ho amin'ny marina rehetra, handraisanay ny teninao ao amin'ny soratra masina izay nomenao anay anio. Amin'ny anaranao Jesosy, amen.
arak'izany ravana malala dia amin'ny fifaliana lehibe tokoa ny arabanantsika omeny ny tompo ty paska 3 rehefa nitsangana tamin'ny maty moa jesosy ny teny zay nambarany dia manao hoe fiadanana ho anareo ary dia tanterahan'ny tompo aminareo koa izany ny filazantsara araka ny lioka toko faefatra amby 20 ravana malala na isika izay manaraka eto na isika izay manaraka izao fampomvavahana izao amin'ny fahita lavitra ny lioka toko faefatra amby 20 no tian'ny tompo hanafarana ho antsika ka ny andinina fahaenina manokana ny andinina fahaenina isika rehetra no andeha hiaraka hamaky izany tenin'ny anjely zany manao hoe amin'ny anaran'ny tompo tsy ato izy fa efa natsangana tsaroviny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galili atreo ravana malala tsy ato izy fa efa nitsangana tsaroviny teny izay nataony taminareo rehefa mihaino zany tenin'ny anjely zany tsika ravana malala dia tian'ny tompony hampahery antsika hampahatsiaro antsika reto fahamarinana telo toko ireto ny anankiray voalohany indrindra dia izao tsy ao ampasana Jesosy Kristy ny voalohany dia ny hoe tsy ao ampasana Jesosy Kristy ny faharoa dia izao efa nitsangana Jesosy Kristy ny faharoa dia ny hoe efa nitsangana Jesosy Kristy ary ny fahatelo dia izao tsarovy ny tenin'i Jesosy Kristy ny fahatelo dia ny hoe tsarovy ny tenin'i Jesosy Kristy paska androany ry havana malala mba hoentinao miaina vaovao ndray aorianan'izao paska izao zany fahamarinana telo zany ny voalohany dia ny hoe tsy ao ampasana Jesosy Kristy ny faharoa dia ny hoe efa nitsangana Jesosy Kristy ary ny fahatelo dia ny hoe tsarovy ny tenin'i Jesosy Kristy zany ry havana nambarany anjely eto tsy ato izy ato aiza moa ao amin'ilay fasana zay niazakazany ireo mpianatra eo handehanana maraina tamin'ny maraina koa ny paska io tsy ato ampasana izy ary raha ny fanambarana ny tsy maho ampasana an' Jesosy zany ry havana malala dia fanambarana miezinezina fa nandresy ny fahafatesana Jesosy nandresy ny fasana Jesosy ary zay moa zany nambaran' Jesosy tateoriana zany rehefa niona tamin'ny jaona Jesosy araky ny apokalipsy toko voalohany andin'ny fahafito sy ny andin'ny fahavalambifolo dia ny teny taminy manao hoe aza matahotra izao ny voalohany sy farany dia lay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny inona fa nalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainantsika nandresy ny fahafatesana nandresy ny fasana ary io fandresen'i Jesosy ny fahafatesana io ry havana malala io ange zany ny manafaka atsika amin'ny geja ny tahotra ny fahafatesany io nge zany manafaka atsika amin'ny geja ny tahotra ny fasany misy olona zany dia tsy sahy mijoro an' Jesosy maninona ianao tsy sahy mijoro an' Jesosy so maty eo ka maninona raha maty Jesosy efa nandresy ny fahafatesana tsy nitahotra ny fahafatesana intsony no mangeja izay rehetra manaraka azy havana tsika nge taranaky ny martyra eto Madagasikara nanana zandra salamy zany tsika ny martyra vehivavy voalohany nanana ndra faralahandre mazoto tsika ny martyra lehilahy voalohany raha tsy hitanisy afa-tsy reo inona ny nahatonga ny martyra tsy atao maty tsy natao maty izy ireo satria efa nandresy ny fahafatesana Jesosy Kristy zay ninony sy nanolorany fiainana zany koa ry havana malala mijoro tsara retsika so dia maty eo inona ary ty aiza matahotra an'izany tsy ao ampasana Jesosy fa nandresy ny fasana nandresy ny fahafatesana izy ady zany koa zany izy ny filazany ny tenin'Andriamanitra hoe tsy ao ampasana tsony Jesosy zany nge manala antsika migeja sy ny fatotra rehetra amin'ny fombafomba rehetra manodidina ny fasany malagasy reny ano miteny aminareo ary malagasy reny ny akamaroanareo zay mijery aketiny fa mangeja ny fiainantsika malagasy ny fasana aiza veraka manondro fa hita zao mondro aza mampomeo fa zany miantson'Andriamanitra amintsika tsy ngejainy zany tsika ende iavy nandevina ny olona sasany dia tsy samiditra ny trano raha tsy manisy afo io ampasana so dia manaraka izy ao amin'ny manaraka le maty avana ihany oko maninona havana malala tsy ao ampasana intsony Jesosy tsy mangeja atsika intsony herin'ny fasana azo toizana lava zany ary fantatsika isaky ny toerana misy atsika ny fiavitsika ny fokony avitsika ny fomba mampanao rehetra fantatsika ry havana malala ny geja ny fasana ao anatin'ny fiainantsika ary ny fiainantsika malagasy nambarinay painy siansa antropolojika anankiray manao ny malagasy dia miaina manodidina ny fasana ry havana malala tsy
rehefa nino ny Kristy ianao tsy ao ampasana intsony Jesosy aiza manakogezainy zany ianao zay ny voalohany inona le faharoa teo ravana malala efa nitsangana Jesosy Kristy efa nitsangana Jesosy Kristy ny fanambaran'ny anjely ny fitsanganan'i Jesosy Kristy ravana malala no fitoriana ny filazantsara voalohany indrindra taoriana ny nahafatesan'i Jesosy Kristy zany hoe ny anjely moa zany no nitory voalohany indrindra ny filazantsara dia rehefa nitory ny anjely dia nambarany tamin'ny vehivavy dia ny vehivavy nirona dia nitory nakany amin'ny mpianatra lehilahy ty moa zany dia nareo vehivavy zany mba tena bravo mihitsy fa vehivavy no olombelona mpitory ny filazantsara voalohany ny filazantsara ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ary Paoly dia mamerina antsika tsara mihitsy hahatsiaro fa ny filazana moa efa nitsangana Jesosy Kristy tena fototra fanorenana mafy iorenan'ny finoana maha-kristiana antsika zany rehefa milaza zany Paoly amin'ny taratasy ny soratanao ny Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo zany apahatsivoka anao zany dia nilaza izy manao hoe raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay blabla daholo olona maty ary ny torinao atao inony zany foana koa ny finonareo minomino foanareo olona maty ve ny inonareo raha tsy nitsangana Kristy ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finonareo ary mbola mifahotanareo ihany ianareo dia very koa zay efa nodimandro amin'ny Kristy nefa tsy izany fa ahoana efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy zany ravana malala ny vaovao mahafaly ifalitsika dia inona ny dikany ny dikany zany zao manao hoe ny anankiray aloha Andriamanitra velona ange zany no rahantsika Andriamanitra velona ny tompontsika ry havana Andriamanitra velona ny tompoinao aza manompo ny maty ianao ary fantatsika malagasy tsara ny tiana fambara amin'izany Andriamanitra velona ny tompoinao aza manompo maty ianao Jesosy velona tompoina zany izy ravana mara misy masy dia tena any amin'ny maty ny miazakazaka maninona no any amin'ny maty vao mitady fitahiana ho an'ny velony za moa zatra nitranga tanga le fitana dia finosina le ana dia finosina lamba vaovao dia siny hoe mitahianay iza marina ny tianao hitany fiainanao ny razanao any am-pasana ve zay efa tsy mahatafy tena tsony fa miteny hoe finosy aho fa mangatsika ary rehefa atao aza mifandevena ny sasiny efa tsy atsony ny taolandavany fa nisy nangalatra samby niteranao eo amin'ny fiainanao sady Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty za dia niteny matetika tany amin'ny fiangonan'izay nivangiko manao hoe Jesosy velona re tompoiny zay nge ho ary efa mitsodranonareo dia zao nitsodrana tao hoe hitanao anie Jehova ka hiaro anao io Jehova io zay nanambarany tena ny tamin'i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty ho antsika afaka mitany fiainanao mitany fiainana menakavy mitany fianaranao mitany fahasalamanao mitany fiompianao mitany asa-pivelomanao mitanao izy afaka mitany ary miaro anao amin'ny hery hafa rehetra mety hanimbanao izany no hitoko io hitanao ny Jehova ka hiaro anao fa misy olo ohatran'ny te-hampiana antsika hoe hitanao ny Jehova sy ny razana tsy zany nambarany tenin'Andriamanitra efa nitsangana Jesosy ary nandresy izy ary ny fitsanganany no manafaka atsika amin'ny heriny zany fanompoana ny maty izany ry havana marana saingy tsy zany ihany rehefa miverina ny foto-kevim-baventy ny amin'ny fahafatesantsika ry havana marana dia ampatsivy amin'ny Paoly antsika eo amin'ny epistily ny soratana ny Romanina toko fahaenina ny dimy fahatelo amby roapolo sy enina amby roapolo ny amin'ny hoe samy efa nanoditsika rehetra ka tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra dia hoy izy ry amin'ny indiny fenina amby roapolo ary fahafatesana no tambin'ny ota fahafatesana ny tambin'ny ota ny dikany zany zao manao hoe io fahafatesana io na ny fahafatesantsika na ny fahafatesan'i Jesosy Kristy dia fahafatesana tambin'ny ota zany fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia resy zany ny ota resy ny ota zany izy ry havana malala ka raha resy ny ota ianao izay mino an Jesosy Kristy ianao izay nanaiky an Jesosy Kristy ho tomponao sy mpamonjy anao ianao izay nanolo tena ho an Jesosy Kristy raha marina ny fandroratenanao ny Kristy raha marina ny fanekenao ny Kristy ho tomponao sy mpamonjy anao araka le teny fanekena ataontsika rehefa raisina mpandramana manaiky marina sy mihena fa Jesosy ny tompoko Jesosy mpanavotra raha marina zany miala amin'ny fahotananao afaka amin'ny fahotananao zany izy ravana malala ary zany fahafahana amin'ny fahotana zany no vaovao mahafaly ny Paska ho antsika koa nandena mangy fiangonana zay
tamin'ny herinandro iny dia tsy hitanay moa le lalana dia misy olona avy any zany zay hiaraka amin'ny président na tomobile ena fa dia mety tsara mihitsy mba milamina ny saina ahitana ny lalana zay ale dia teny andany dia nandeha kelikely any dia zay moa olona mivakalara raha teo président ozy izy za ifona inao za ifona ozy izy raha mahita izy zao am'izao za manazava zay za zay olo zay inona ho any ifonanao tamin'ny ianao nitondra anay ozy izy pasteranay afaka sigara fa lala tafaverina président dia gaky ianao hoe ahoana tokoa moa satria zany nyfaly mihitsika amin'ny maha-olombelona ndraindray dia mieritreritra fa mahery no Jesosy Kristy nitsanga tamin'ny maty amin'ny fahotana ka eketsika ny hamerenany antsika indray any amin'izay efa nanalana antsika tsia ny hery ny Jesosy Kristy nitsanga tamin'ny maty dia manafaka antsika amin'ny fahotana azany izy ravana manala antsona isika mba handray ny herim-panafahan'ny Kristy nitsanga tamin'ny maty ka tsy anaiky gejainy ny fahotana manazava an'izany lava moa zany Paoly amin'ny Romana toko fahenina fa ho lava loatra ny toroteniko raha maky an'izany aminareo any fa mandehana ry havana malala fa tsy mety mihitsy zany hoe ianao kristianina fantatrao zao fa ny sigaranao ohatra ny tokanao ohatra manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mifoka ihany ianao dia misotro ihany ianao tsia raiso ny herim-pandraisan'i Jesosy Kristy nitsanga tamin'ny maty dia mandehana amin'ny fahafahana azy eo miaina ianao fa nandresy ny fahotana izy kristianina zao ianao dia miaino anatina lainga dia trano nitainga mihitsy tsy mipimaso mihitsy mandainga tsia raiso ny herim-panafahan'i Kristy mba hanafaka anao amin'izany lainga izany handehananao amin'ny fahamarinana kristianina avy anao dia iainao anatin'ny fijangajangana ny vadinao ihany ny sipanao vadinao koa tsy zany ny fiainana kristianina mandehana amin'ny fanafahana handehananao amin'ny fahamasina efa nitsangana tamin'ny maty zao afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy zany izy ravana marara efa nitsangana ny tompo ary ny fitsanganan'i Kristy dia fitsanganantsika ho azy reny fa mpahatsivana ataony Osiapa aminany tamin'ilay teniny vakitsika zany le izy mandaosika hiara-verina amin'Andriamanitra hiara mitady an'Andriamanitra indray hatsangana isika satria miara mitsangana amin'ny Kristy isika fa tsy nitsangana rery akory Kristy ianao koa afaka mitsangana hiala avy eo anatin'ny fahotanao anatin'ny fakapanana ngejanao hatramin'izay ka tsy misy fahotana ela loatra tsy misy fahotana maro loatra tsy misy fahotana ratsy loatra zay tsy hainy ranony kristiana diovana antsika ary ananganana antsika ho amin'ny fiainana vaovao indray dia miaina fiainana vaovao ianao miaina zay ambaran'ny Paoly manao raha misy olo amin'ny Kristy olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao dia mandehana lasa ny zavatra taloha za mampas lasa ho any zavatra taloha za masy nataon'ira taloha pastera za dia mpifoka sigara mihitsy taloha ayvy dia ahoana efa nandray ny tompo aho izy dia faly mahafinaritra anao dia ahoana zao efa niova ahoana ho taloha izy pastera tena sigara roapaka isanandro milatro roapaka isanandro dia ahoana aho zao efa nandray ny tompo efa mba ray pakesy isa hoe tamin'ny manao azafady raha avako tsy mitovy ny baibolitsika tsy mitovy ny baibolitsika ny baiboliko dia milaza manao hoe raha misy olo amin'ny Kristy olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha fa tsy hoe efa niena ny zavatra taloha zany noantson'Andriamanitra efa nitsangana Kristy ny fahafahana amin'ny otariavana no anisan'ny zavatra lehibe indrindra nentin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy amintsika izay mpanota gejainy ny fahotana hatramin'izay tsy azony otandivozony intsony fefa maty sy nitsangana tamin'ny maty hoa Kristy zany riavana malala no antso ny tenin'Andriamanitra amintsika vo mbola misy zavatra anankiray koa ateraky ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty manan-karena be moa zany tsy ho ampy ny torotena anankiray nazavana zany fa ny farafahakeliny tokony ambary zao rehefa milaza ny tenin'Andriamanitra efa nitsangana Jesosy Kristy dia ny dikany dia zao io fitsanganan'i Kristy no antoka ny amin'ny fitsanganantsika amin'ny maty koa ny Korinthiana voalohany toko 5:20 moa dia anazavan'ny Paoly lavany amin'izany fitsanganantsika zany nitsangana Kristy ary izany no antoka tena azo antoka tanteraka fa tsy maintsy hitsangana koa iza zay mino azy azany fitsanganana zany le ambara amin'ny fanekempinoana manao hoe mino ny fitsanganany tena amin'ny maty aho sy ny fiainana mandrakizay tena fotomponoana lehibe zany hitsangana maty isika riavana malala ary zany no iantson'Andriamanitra atsika raha hitsangana maty azy zany zao dia miomana fa ny fiainako rehetra ety an-tany
ny fanompoana rehetra ataoko ety an-tany dia iomanako ho amin'izany fitsanganana maty zany ary rehefa mamarana ny toko lava indrindrany amin'ny fitsanganana maty paoly ao amin'ny Koritiana voalohany toko 10:20 dia eo nandraisantsika an'ilay tema manao hoe ko amin'izany raha lamalala miorena tsara aza miova ary mahifabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikiraizanareo ainao amin'ny tompo nahoana ny tsy foana satria ny asa rehetra nataonao tamin'ny nanompoana an'Andriamanitra tamin'ny fahavelinao rehefa mitsangana tamin'ny maty ianao ny asanao manaraka anao zay nambaran'ny apokalipsy ny asany manaraka azy tsisy verimaina ny asanao rehetra mikeleza aina fa mahatratra ny mandrakizay ny fanompoana tanterahana ankehitriny tsisy fôly zany azay ny lazaiko mifaliry raha-pinomarina ianao atao amin'ny fiangonana ankehitra tsisy zany hoe miasa jambarafozana zany ho ay tsisy azany tsisy miasa jambarafozana zany ato ny voalohany aloha Andriamanitra tsy rafozana any amin'ny faharoa Andriamanitra tsy jamba tsy foana ny fikiraizanareo amin'ny tompo hitsangana matsika ary hoentin'Andriamanitra hatrany amin'ny mandrakizay izay rehetra tanterahantsika voninahitry ny lalina ankehitriny satria fa nitsangana Kristy ary hitsangana koa isika amarina ny torotiany ko ary avana malala inona ilay fahatelo farany teo tsarovy ny tenin'i Jesosy Kristy tsarovy ny tenin'i Jesosy Kristy hoy ilay anjely tsy ato izy fa efa nitsangana tsarovy ny teny izay nataony taminareo na tamin'ny mpianatra voalohany aza momboly havana malala tena tsy mampino mihitsy zany hoe Jesosy ilay maty teo dia hitany jaly teo dia nomboana zareo ihany ngeny nampidina azy teo amin'ny azo fijaliana dia nandevina azy tany amin'ny fasany tsy efa avy any Arimatea hitany maso teo daholo zany izy nanao an'izany izy nahita ny nitondrany ny membre Synedriona ny miaramila romana na nisy vato be nanampina ny fasan'i Jesosy satria natahorany zareo hoe sao dia angalary ny mpianatra dia aloha tapenana dia sina miaramila mihitsy miambina eo hitany fianatra fantany daholo zany izy ireo ny voalohany tsy nino tsy nitsangana hoery Maria hoe nitsangana ny tompo ngamba raha fotoana ankehitriny zao zany lazany hoe nitsangana ny tompo dia ho namaly te nga fa tsy nino nataony ohatry ny arirarira foana zany zavatra zany hoy ny filazantsara zay mivakitsika teo saingy zao ny anjely dia namerina amin'ny tsarovy ny tenin'i Jesosy efa ny teny ange Jesosy ary mamaky ny filazantsara farafahakely ny intelo Jesosy ny namerina ho any Jerosalemtsika hotsamboly ny olona kapohiny ampy jaliny ala loviny atony zatra rehetra maty aho saingy hitsangana amin'ny andro fahatelo intelo Jesosy ny teny an'izany fa ny teny Jesosy voalohany tsy azo ndralahy ny teny Jesosy faharoa tsy nenony ny teny Jesosy fahatelo tsy nenony zany misy dia tena marina mihitsy hoe misy miaino amba ny teny tsy azy no nitsangana tamin'ny maty Jesosy le ny teny indray manao tsy mba nyteny oay marina tokoa ny nambara tamintsika fa iao nataony arirarira foana zany ho ny soratra masina ary zay ny Andriamanitra amintsika ravana tsarovy ny tenin'i Jesosy Kristy fa ao anatin'ny fiorerana amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no azontsika manohy ny fiaran-dalina amin'i Jesosy Kristy velona Paoly rehefa nanoratra ny kristianina tany Roma ry havana malala dia ny teny manao hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny na avy amin'ny afatra ambara ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy tsy misy finoana marina raha tsy miorina eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra ry havana Paska androany manahoana ny anjara toeran'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao raha avako manahoana ny anjara toeran'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao na eo amin'ny fiainanao manokana na eo amin'ny fiainanareo menakavy na raha ohatra mieritreritra atao anatin'ny fiangonana ny fiainanareo ao anatin'ny sampana manahoana ny anjara toeran'ny tenin'Andriamanitra mahatsiaro aho ary reo no resako eto ampamarana izao afatr'ireo namangy tamin'ity tokantrano anankiray ho ny ty mpitandrina anankiray tahaka amin'ny fanao ny mpitandrina mamangy tokantrano rehetra moa zany dia hivavaka tsika dia natao mivavaka dia natao ny dindinika rehetra rehefa vita ny dindinika dia hoy ny mpitandrina hoe melo ny isarahantsika raha matoa le mivanginy tao melo ny isarahantsika raha matoa dia hiaraka hamaky ny soratra masintsika raiso ny baibolinao manana baiboly moa ianao manana mihitsy pastera ko kristiana ve mivanginy pastera moa tsy hanana baiboly aleo fa tsy ambadika aso izy nandeha tao ambadika atao le raha matoa ka atao izy pastera fa ahoana ary ty zay no ny elaela ny oraka hoay hitako ihany ty zay misy mivoaka avy any izy mivimbona n'ilay baiboly efa somary misokatra kely zay hitako ihany ty ohatran'izao izy fa ahoana izy pastera
ty sy olo-masoko ty zao fa telo volana notadiavo tsy hitako mihitsy anisy tato anaty baiboly manahoana ny anjara toerany tenin'Andriamanitra amin'ny fiainanao manana baiboly ianao zay manana filazantsara ianao any amin'ny telefônina maro be any zao efa misy ohatra masina azy vakina amin'izao fotoana zao manahoana anjara toerany tena baiboly mikombona ve sa baiboly misokatra mba ho raisina ho amin'ny fahazavantsay sy hoentina miaina ny fanahy masina ny hanoratra nompontsika ravana malala paska androany mba isy fiainana vaovao iangatsika indray anio telo miafatra nomenantsika androany inona ny voalohany tsy ao ampasana Jesosy Kristy tsy ao ampasana Jesosy Kristy tandremo voageja ny fahatahorana ny fahafatesana sy ny fasana ny faharoa efa nitsangana Jesosy Kristy miorena amin'izany finoana zany ivelomy ny fahafahan'ny olona niara nitsangana tamin'i Kristy miomanako amin'ny fitsanganany tena maty ary ny fahatelo tsarovy ny tenin'i Jesosy Kristy dia ivereny ray omeo laka eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fiainana reo menakavy ny tenin'Andriamanitra dia ho an'Andriamanitra irery mivoninahitra ary ho amintsika rehetra ny asa amin'ny fanahy masina iomana antsika amin'izany mandrapahitantsika amin'ny fitsanganany tena maty manantena hitanao any an-danitra raha miomana ho any ianao ho an'Andriamanitra mivoninahitra amen. Vavakatsika tompoko voninahitra ho anao Andriamanitra raha isy zanaka ary mifanahy masina andro lehibe ho anay tokoa ty andro ty dia mipaska famonjena fandresena faly tokoa zay ary ravoravo zay Jehovah rainay eo tamin'ny nanoloranao Jesosy Kristy soloeloka anay dia ilay zanaka ao ilay tokana fitiavana izany ary ho alainay tahaka zany fitiavanao zany Jehovah Tompo faly zay misotranao Jesosy ianao le zokinay le nitondra amin'ny famonjena ahafahanay hiverina hiavana amin'ny rainay dia Jehovah Tompo tondranao mangidy indrindra zany kanefa nikenao no fitiavanao anay koa nidera laza ho anao Jesosy Kristy zokinay ary mbola faly koa zay ary ravoravo zay Jesosy Kristy eo no ny ampiterinao mifananao atao anatinay dia ianao fanahy masina fa raha maha-olombelona no sirahanay tsy ho tanteraka mihitsy ny teninao fa no ny heriny asanao fanahy masina atao anatinay dia tanteraka izany ary zany mahafaly anay maharavoravo anay tahak'izao voarainay ny teninao teo manambara aminay Jesosy Kristy fa tsy any amin'ny fasana no hitadiavanay ny famonjena ary tsy atao ohatra amin'ny fasan'izay satria lalana akanesanay ny aminao endrasanay ny fivirenina amin'ny rahony lanitra faly koa zay na eno ary zany no ankalazana ianao androany dia mitsangananao tamin'ny maty ilay fahavalo farany dia nodresenao Jesosy Tompo ary tsy maintsy mandresy koa zay satria miaraka aminao Jesosy Kristy ampio raha zay Jesosy Kristy eo no ny herin'ny fanahy masina zay atao anatinay mba ho mpandresy tahaka anao hiala amin'ny fahotana ary hitahiry zany famonjena zany amin'ny alalan'ny fiadiana zay efa nomenao anay dia izany famonjena zany fiarovan-doha ny rary ny fiarovatratra ny fahamarinana isikinanay eo amin'ny fiainanay ary kiraronay ny fahavonona-panahy dia ny fihavanana ary indrindra finoana amononay ny zanatsipika n'ilay ratsy ampio zay fanahy masinao mba ahiam-piasa zany fiadiana izany indrindra ny vavaka izay herezanay ahafahanay miaraka aminao isan'andro san'andro Jesosy Kristy
ary efa voarainay ny famonjenao Jesosy dia ampio koa izahay anambaran'izany amin'ny olona rehetra ary amin'ny alalan'ny azakazaka masina izay tanteran'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hitory ny filazantsara eto amin'ny firenenay seran'izao tontolo izao anova amin'ny Madagasikara mba tena andray anao Jesosy na ny kristianina mba tena kristianina miaina amin'ny famonjenao amin'ny famasinana araka nambara teo kristianina velona noho ianao Jesosy Kristy velona ary mbola tsy nandray anao Jesosy ampio zay hitory filazantsaranao foany Jesosy Kristy sakatsakana ataon'ny Satana didio amin'ny anaranao Jesosy Kristy Satana sy ny firongony teo amin'ny anaranao any amin'ny faharimy rehetra hafany sy ny asany sy ny miaramila rehetra any amin'ny faharimy rehetra hafany mba tonga tokoa ny filazantsara eto amin'ny firenenay seran'izao tontolo izao afana manova nyity Madagasikara malalana ity ampio zay Jesosy amin'izany vavaka ho amin'ny firenenay tokoa zay ho an'ity Madagasikara ity ho an'ny olona rehetra tsy ho amin'ny malagasy amin'ny fahazem-ponina rehetra mitoetra eto manomboka ny mpitondra fanjakana ny filoham-pirenena ka hatramin'ny vahoaka madinika vahoaka rehetra mba handray ianao Jesosy amin'ny fiainany mbo Jesosy Kristy velona tokoa ny ao anatinay ka ho tanteraka aminay rehetra eto Madagasikara le tenina hoe fa tsy izay intsony ny velona fa Kristy velona ato anatinay dia hoakanjaka eto an-trano fahamarinanao Jesosy Tompo ary ny mpanomponao ihany no anjaka eto amin'ny firenena hitondranay mba hiadana amin'ny malagasy ny vahoaka rehetra eto ataonay izany Jesosy Tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay nandresy ny fahafatesana ianao fanay masonao nanapaka amin'ny fiainanay ary ankalazanao mpifaliana ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra amin'ity andro Paska ity sy amin'ny fiainanay rehetra satria Paska isan'andro ny fiainanay satria tsy maintsy mandresy izay kristianina eto amin'ny firenenay seran'izao tontolo izao dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany ary mariky ny fiombonanay zanak'Andriamanitra ilay mpandresy irana matateraka ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao Jesosy manao hoe rainay izay nananitra masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ety an-tany taky ny danitra eo ny anina sazo aminay ary mamelany ny kay tahaka namelanay semeka taminay ary aza mitondranay amin'ny fankapanana fa manafany amin'ny ratsy fa anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Amarana ny fotoantsika riavana ny hira fahina amby 700 ny andininy voalohany sy faharoa ataontsika milon'ny tsodrano hapetraky ny Andriamatoa filohan'ny FJKM ary ny andininy fahatelo ao aorian'ny tsodrano aoka hiaritsangana ny fiangonana izao. Viva
raison'ny finonako anao zao tsodrano tolotra ho anao aminaran'ny tompo izao ka ho aminao anie ny fiadanana ho aminao ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana ny ho aminao ianao zay tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Mipetrary dia mivavaha mangina apetrao amin'ny tompo tsara ny fiainanao atsiarovanao fa tsy ao ampasana Jesosy efa nitsangana Jesosy ary tsarovy ny tenin'i Jesosy dia ho an'Andriamanitra iredi ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Sangana tuku, Alleluia, Jesu Christi tumbusu.